Tolony fanatanjahantena ndray kosa ary dia noraisin'ny ministra ny fiarovam-pirenena teo amin'ny toeram-piasany tetsy Ampahibé ny atleta Nikosfa izay niaro ny voninahitry Madagasikara tao anatin'ny lalao nosy no tanterahana tatsy amin'ny nosy La Réunion farany teo. Fanampanazavana. Ny alakamisy 20 aogositra teo no niraisin'ny andriamatoa jeneraly Rakotomanga Dominique, ministra fiarovam-pirenena tamin'ny toeram-piasany ireo atleta Nikosfa izay niaro ny voninahim-pirenena tamin'ny lalao anosy eto anivon'ny ranomasimbe indiana andiany fasivy tany La Réunion farany teo. Nambarana andriamatoa ministra fiarovam-pirenena fa eo ihany ny vokatra azo raha mita amin'ny mpandray anjara, medaly volamena 8, medaly volafotsy 9 ary medaly 5 amin'ireo atleta 12 nandray anjara. Nisongadina ny fibatana Fonjamby izay nazo ny Zorola Prala, Andrea Tsitoena Eric Herman medaly volamena 3, Andrea Tsitoena Tojonirina medaly vola 3. Fampisehoan'ireo atleta tafika tao amin'ny ekipam-pirenena tamin'ny ministra raha jerena ny vokatra aloha araka ny teny ministra teo moa dia eo ihany satria raha nandeha ny atleta dia 7 ny volamena, 7 ny fito ny argent ary 3 ny alimo. Raha mbamony atokana zany raha misy any atleta aloha dia mety ho azo lazaina hoe mahafapo fa raha amin'ny vokatra mitara amin'ny rehetrarehetra tamin'ny fizika dia mbola betsaka ny tokony ho atsaraina sy amafisina. Taranja atotoondro sy ny judo ary ny atletisme moa no nahazoany ireo medaly ambiny. Naporisika ireo atleta mba hanomeny tsara hatrany ary koa nanafatra amin'ny mba hikojakojany ireo fototra-afitrasa sy ny fitaovana hoentina anaovana ny fanazana-tena moa ny tenany tsy adino ny nanome tamby ho fankahirezana ho an'ireo niambozana medaly ka nitondra avy ny voninahim-pirenena nandritra lalao nosy iny. Roa hetsy ariary ho an'ireo nahazo medaly volamena, ray hetsy ariary ho an'ny medaly volafotsy ary 10 000 ariary kosa ho an'ny medaly 5.